eo tongotrao. Manao anatao indray sika rehetra atao mpanaraka ny fandaharana atao tokantranontsika ato. Faly miarabantsika rehetra ry sasaboto faly tafaraka aminareo indray anio. Dia hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra indray sika amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra azy sika dia akambano ary ny tanana, ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Jesosy zokinay eo, misaotra anao izay fa tonga eto amin'ity fandaharana manokana natokana ho anay sasaboto ity. Misaotra koa no fitahiana izay nomenao anay. Dia misaotra anao koa izahay fa mbola omenao sabata fitsaharana. Omeo fahendreny izay mba ho mpakatoy ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilay nofon'ny mpanjaka ny lohatenin'ny tantara izay ho arahantsika rehefa avy eo. Ilay nofon'ny mpanjaka. Ny teny atao tsy ankijery nampitondrain'i Jesosy ho atao tsy anjery dia voasoratra ao amin'ny misy mahay ve nareo izay efa nianatra tany an-trano? Asan'ny Apôstôly toko 20:14. Asan'ny Apôstôly toko 20:14. Andrasondray aloha vakiako hanambara ny filazantsara ny fahasoavana amin'Andriamanitra ao. Mora kely? Hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra ao. Andao ary araka merina izay tsy anjery fohy kely izay sika. 1, 2, 3. Hanambara ny afatry ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra ao. Bravo! Anaraka tantara vaovao indray izany sika izao efa vita ny tantaran'i Davida sy Jonatana dia tantara vaovao no arahantsika. Eno tsara ange? Taloha ela be tanjaka izy dia nisy mpanjaka iray izay nanonofy zavatra hafahafa. Nivadibadika teo am-pandriany Nebokadnezara-mpanjaka. Nahira ny masony dia nierikerika eran'ny trano izy. Tena mbola maizina be ny andro dia antsoy makaty amiko ireo olon-kendro izy raha nampiatso ny mpiambina. Nifoazy ny mpiambina ireo olon-kendry sasany dia niazakazaka nakany amin'ny mpanjaka izy ireo. Nikentrona ny mpanjaka raha ny teny teo anatrehan'ireo olon-kendry. Nanonofy ka nitebiteby te halala ilay izy. Ry mpanjaka ho velona mandrakizay anie ianao ho ireo olon-kendry. Lazao aminay mpanomponao ny nofy dia ambaranay ianao ny heviny. Tsy hoy Nebokadnezara-mpanjaka nitrerony. Ianareo mihitsy no ilaiko ilaza ilay nofiko mba amin'ny heviny. Ny fampijery ireo olon-kendry. Tsy nitsika izy ireo Tsy misy mahay azany zavatra mpanovin'ny mpanjaka izany hoy izy ireo ny fampibitsibitsika. Tezitra ny mpanjaka. Aringano any daholo ny olon-kendry rehetra fa tsy misy ilana azy. Hoy ny baikony. Tsy mba nofoazin'i Daniela tamin'io fotoana io. Anisan'ny olon-kendry mantsy izy. Rehefa tonga haka azy aringana niaraka tamin'ireo olon-kendry sasany ny mpiambina vao nahalala ny olany anisy izy. Fa ino izao zavatra manahira-tsaina amin'ny mpanjaka izao hoy ny fanontaniana. Dia no hazavain'ny mpiambina taminy ny zava-misy. Nanonofy ny mpanjaka ka mampitebiteby azy fatratra ilay izy nefa tsy nisy afaka nanambara tamin'izany nofy izany ny olon-kendry. Aokary mba hiresaka amin'ny mpanjaka hoy Daniel. Niangoka teo anatrehan'ny mpanjaka Daniel dia nanao taminy hoe omeo fotoana kely tompoko hoy ny fangatahany izay nataony tamin'ny mpanajana tanteraka. Nivavaka tamin'Andriamanitra ary hangataka mba hilaza amiko ny nofinao sy ny heviny. Niterona ny mpanjaka raha nandre izany nefa nanaiky ihany izy.
Lasy Daniela niazakazaka any amin'ireo telo lahy namany dia niara-mivavaka izy ireo, nangataka tamin'Andriamanitra mba hanehoany amin'ny Daniela ny zava-miafiny. Niary n'iny ihany dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny Daniela ny nofon'ny mpanjaka. Noho ny maraina dia niverina tao amin'ny Nebokadnesara mpanjaka Daniela. Afaka milaza amin'ny kononofo sy ny heviny ve ianao ry Daniela? Hoy ny fanontanian'ny mpanjaka. Tsy atomboko, hoy ny navaly teniny. Tsy afaka aminao izany aho, fa misy ilay Andriamanitra ny an-danitra izay mahay manazava ny zava-miafiny. Dia nambaran'ny Daniela ny mpanjaka ny nofony, arak'izay hita ny mpanjaka marina sy ny hevitra raketin'izany nofo izany. Tena izay mihitsy nolay nofo koa Nebokadnesara mpanjaka. Fantatro izao fa lehibe amin'ny Andriamanitra rehetra ny Andriamanitra ry Daniela. Dia nanandratra ny Daniela ho profeta ao amin'ny fanjakany Nebokadnesara mpanjaka. Izy no natao hoe lehiben'ireo olon-kendry rehetra ao Babilôna. Faly Daniela fa afaka nanampy olona. Faly izy fa afaka nanampy ireo olon-kendry ho afaka tamin'ny tebiteby noho ny zavatra niandry azy ireo. Fa ny zavatra tena nahafalain'i Daniela dia ny nahalalan'ny mpanjaka fa ilay Andriamanitra ny lanitra no Andriamanitra tokana sady marina. Mianatra eo an-tongotrao. Manahoana daholo indray isika tanora, anjarantsika tanora zandry indray izao hiaraka midina indray isika izay ny anarantsika nandritra ny herinandro. Lesona fahafiry moa? Lesona fahaenina. Lohateny hoe ny fanomezan'ny lanitra. Aiza no misy ny tsy anjerintsika? Apokalipsy 1:20 andininy 1 sy 2. Andao iarahana re. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampiakarina, efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Izay ilay tsy anjerintsika. Mahafinaritra be ilay tsy anjery satria misy zavatra efa homanin'Andriamanitra sahady ho antsika. Ary izay no naseho an'i Jaona. Mazava ho azy fa ny tantaran'i Jaona izay nogadraina natao sesitany tany amin'ny nosy Patmo no niarahantsika nianatra nandritra ny herinandro. Nosaziana tany Jaona, no heverina fa rehefa tafasaraka amin'ny zavatra rehetra na ny olona rehetra i Jaona dia ho voamafy izy. Nefa ny nampiasain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ka tany nanomezan'Andriamanitra azy ireo fahitana ny momba ny zavatra ho avy. Betsaka ny zavatra naseho an'i Jesosy taminy tao anatin'izany toerana izany. Ary anisan'ny tena zavatra nahafinaritra ny Jaona dia ny fahitana fa Andriamanitra efa manomana toerana tsara tarehy ho antsika, ho an'ny olona rehetra izay mahatoky azy. Naseho an'Andriamanitra taminy ilay tanàna vaovao izay efa nomanin'i Jesosy, izay efa nolazainy tamin'ny mpianatra hoe andeha izy dia hanomana fitoerana ho antsika. Naseho an'i Jesosy amin'ny Jaona fa tsara tarehy, tsy tahakan'izay, tsy takatry ny saintsika mihitsy izany. Ny tsara indrindra izay hitantsika eto ambonin'ny tany dia mihoatra lavitra noho izany. Fa naseho ny Jaona amin'ny fahafantarana izay tsara indrindra eto ambonin'ny tany izany, toy ny volamena, ny vatosoa, ny perla, ny zavatra tsara indrindra izay takatry ny saintsika no nanehoany Jaona an'ilay izy. Fa raha ny tena marina dia mbola tsara lavitra noho izany ilay efa homanin'Andriamanitra isika. Ho antsika, ahoana moa no nahatonga an'izany ho antsika? Tsy inona fa noho ny nahafatesan'i Jesosy dia afaka omena antsika izany. Noho ny fitiavany sy ny fahasoavany dia azontsika atao niara-honina aminy indray any amin'izany tanàna tsara indrindra izay nomaniny ho antsika izany. Ny zavatra tokony ataontsika izany
dia tokony hisaintsaina nyizany mandrakariva isika. Io manao amin'izany tsy toy ny hoe anganongano sy zavatra tsy tena misy izany, tena misy izany. Ary efa voahomana ho antsika matoa no raketina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany rehetra izany dia zavatra tena misy. Nomena ny jaonina mialoha izany mba hahafahantsika mivonona sy hahafahantsika manamboatra ny fiainantsika foana mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara loatra izany zavatra izany. Araka ny voalazan'ny Apokalipsy 1:20 sy ny Apokalipsy 2:20 izay iriko raha ovakitsika manontolo dia tsara indrindra izany. Ny volamena, ny perla, ny ranonaina, ny hazonaina izay mivoaka avy eo amin'Andriamanitra dia nomanina ho antsika avokoa izany. Izay maharesy ho izy no mahazo matoky fa afaka hiditra sy ara-onina amin'izany tanàna izany. Hoy ny Apokalipsy 2:2-7. Vonina no amin'izany ve ianao? Irinao tokoa ve ny ara-onina amin'Andriamanitra ao amin'ilay toerana tsara indrindra izay efa nomaniny? Nomeny anjaonina mialoha izany mba ho antsika amin'izao fotoana izao, mba hahavonina antsika. Mino aho fa miezaka isika mba ho vonina hitoetra amin'izany. Ny lesona namena antsika nandritra ny herinandro izany dia nampahafantatra antsika fa noho ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra sy noho ny amin'i Jesosy Kristy dia azontsika atao ny hiara-iaina aminy mandritra ny mandrakizay. Azontsika atao ihany koa ny manomana ny hafa mba ho vonina ihany koa hiara-onina amintsika, hifampitantana amintsika ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany izay efa nomanin'i Jesosy. Tadidinao ve ny hafatra nampitainy? Azontsika ny fiainana mandrakizay rehefa manaiky ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Izay ny lesona nianarantsika. Mino aho fa tena nampientanentana sy nahafaly anao izany dia izao ary andao hanapa-kevitrintsika hoe handray an'i Jesosy dia hiaina tahaka ny fiainan'i Jesosy, hanova ny fiainantsika mba tsy hanaonao foana isika fa hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amanaraka indray ary tsika mihaona dia mirary soa. Mianatra eo an-tongotrao. Miaraba ny tanora mantoanto rehetra ireo 13 taona sy 14 taona rehetra indray. Miaraba ihany koa ny zoky, ny ray aman-dreny sy ny zandry rehetra ihany koa. Amerina ny lesona fahaenina izay nianarantsika isika izay mitondra ny lohateny hoe asa fanompoana sy fitarihan'ny mpanompo. Ny andininy izay natao ho tadidiana nandritra ny herinandro dia izay hitantsika tao amin'ny Mika 4:9-9. Andao iarahantsika mamerina izany. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany: ny hanao ny marina sy ho tia famindrapo ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Ao anatin'ny soratra masinao dia misy tantara na mpitarika anankiray, mpitarika mpanompo. Tsy izany fa i Mosesy. Mino aho fa hainao ny tantaran'i Mosesy. Vao kely izy dia efa noezahana, novonoina satria tamin'izany fotoana izay niainana izany dia novonoina avokoa ireo zazalahy Hebreo rehetra izay teraka. Rehefa nahita an'izany ny reniny dia nanafina azy tao anaty zozoro, nametraka azy tao anaty zozoro anankiray ary nametraka azy tany ambonin'ny rano. Narova ny anjely izy teny ambonin'ny rano. Hita ny zanaky ny Farao anefa izy tamin'izay fotoana izay ary notezahina tany amin'ny lapa. Rehefa tany amin'ny lapa tany izy dia nianatra zavatra maro, nianatra momba ny tantara, geografia, siansa, politika, ny fomba fitantanana rehetra dia nianarany Mosesy avokoa tany amin'ny lapan'ny mpanjaka. Haintsika nefa ny toy ny tantaran'i Mosesy fa niala, nandositra niala tamin'izany toerana izany izy ary avy eo izy natsoan'Andriamanitra mba hitarika ny zanak'Israely hivoaka ny tany Egipta. Na dia nanana fahaizana ambony aza i Mosesy dia nanana fanetretena feno, tsy nidera teny izy, tsy niavonavina izy fa nanetry tena feno izy
teo amin'ny fitariana ny zanak'Israely hivoaka ny tany Egipta. Fa i Mosesy dia voalaza ihany koa fa tandidon'i Jesosy izy. I Jesosy ihany koa izay nanana nahy izy azy satria zanak'Andriamanitra izy no tonga nidina teto amin'ity tany izay nisy antsika ity dia nanana fandeverana nanetry teny izy ary nanompo tamin'ny fifaliana feno. Mpitarika mpanompo io ny toetra naseho an'i Mosesy sy Jesosy ary nanao ny hiraka izay nampanaovan'Andriamanitra azy ireo izy ireo tamin'ny fanetretena. Tsy nitady laza na voninahitra ho an'ny tena no antony nanaovan'izy ireo izany, fa ny ampafantatra ny hafa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitarian'Andriamanitra. Isika ihany koa ry tanora 13 taona sy 14 taona rehetra dia nomen'Andriamanitra hiraka isika. Ilaza ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra. Dia izao nomen'Andriamanitra talenta sy fahaiza-manao avokoa isika rehetra ireo. Ka ny antony nanomezan'Andriamanitra ireny dia ny ahatonga antsika hiasa ho azy, fa tsy ny ahatonga antsika hideran-tena tsy akory na ahatonga antsika hiavonavona. Fa ilaintsika indrindra ny mianatra ny tantara Mosesy sy ny tantaran'i Jesosy mba haizantsika izay tokony hatao amin'ireny talenta sy fanomezam-pahasoavana marobe izay nomen'Andriamanitra antsika ireny mba ho ampiasaina ho amin'ny fitariana ny hafa ho eo amin'ny Kristy. Ary izany no antom-pisitsika eto amin'ity fiainantsika nametrahanantsika ity. Ka izao ry tanora mantoantono andeha ho ataontsika ho ampiarintsika eo amin'ny fiainantsika. Manomboka izao dia fantaro inona no fahaiza-manao anananao. Dia angatao ny fanahy masina nampy anao mba hahafanao mampiasa izany mba ho amin'ny voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Dia aoka ianao anana fanetretena feno eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina dia andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao ary anao ny asany hamita ny hiraka izay nampanaoviny dia ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany ny fiainanao. Dia mirary sy ny tanora mantoanto rehetra ho amin'ny fiarah-mianatra ho amin'ny herin'iray. Veloma daholo tompoko. Mianatra eo tongotrao. Rehefa le miarabantsika zatovo indray tratra ny sabata ary manasa antsika anaraka ny fampitinana ny loha hevitra izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny, andraisantsika afatra manokana amin'ity sabata ity. Ilay lohateny manao hoe mpanaradia aho. Ahoana hoe mpanaradia aho? Zay le lohateny zany hoe ianao, ny tenako, isika dia nitanina mba ho mpanaradia. Mpanaradia an'iza nefa? Dia ovakitsika ny tenin'Andriamanitra. Lioka 5:5 sy ny hatramin'ny 1:12 no misy ny andininy fototra manao hoe ary rehefa hitan'i Simona Petera izany dia niankoka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe tompoko, miala amiko fa olomelika. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo keliny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Zay zany, nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Zay le mpanaradia, mahafoy ny zavatra rehetra manaraka an' Jesosy. Zay le nataon'i Petera. Ny antsoina hoe mpanaradia an' Jesosy zany dia mahafoy ny zavatra rehetra. Fa ny olantsika io, ny zavatra rehetra entintsika, tsy foitsika, mitambesatra, babena, loloavina. Kanefa tsika mba tia hanaraka an' Jesosy dia tsy afaka isika satria tambesara ny zavatra maro. Fa eto i Petera tena hafoy ny zavatra rehetra. Mpanarata angeza amin'ny Petera zany. Io no asany. Matihanina ny amin'izany izy. Ary ny ranomasiny Galili, ranomasina, izay toerana manan-tantara, nisian'ireo mpanarato maro be ny fandimby, teo ihany koa i
petera no nanarato. Tsisy tsy mahafantatra azy fa mahay manarato izy. Ainy zany. Kanefa rehefa nanana toe-tsaina izy hoe ahafoy zavatra rehetra anaraka an' Jesosy dia ho Jesosy hoe ho mpanarato olona ianao. Ary zay koa no afatra ho antsika. Isika io zany a rehefa manaradia an' Jesosy dia lasa mpanarato olona, zany hoe afaka mitaona olona eo am' Jesosy. Ary ianao tsy afaka hitaona olona eo am' Jesosy mihitsy raha tsy mahafoy ny zavatra rehetra. Zany hoe misy zavatra afoy. Ary ny tsy mampahomby antsika io, atao foana ny asa fitoriana filazantsara, atao foana ny fanompoana, Antananarivo any Kristy, Impact, sy ny sisa sy ny sisa. Dia ohatry mba manao ihany ianao fa ohatry tsy mahomby. Ny antony dia satria nahoana? Misy zavatra tsy afoitsika. Misy zavatra fikiritsika, misy zavatra tiatsika mihoatra anao Jesosy. Dia tsy afaka isika. Reny no lasa blocage, reny no lasa sakana. Dia tsy tafavoaka isika. Noho izany, mandini tena amin'ity sabata ity, inona ny sakana? Ianao dia nantsoina ho mpanaradia. Aoka ho tahaka amin'ny Petera ianao. Nampiantsona ny sambo keliny teo amoron-drano izy, dia navelany teo zany, dia nahafoy ny zavatra rehetra izy nanaraka an' Jesosy. Irariko mba hanana fanapahan-kevitra entitra tahaka amin'ny Petera ianao, satria rehefa tsy eo intsony Petera dia tsika indray mpianatra e. Oka koa sika mba hafoy ny zavatra rehetra ary dia mba ho mpanaradia. Afaka hiteny hoe mpanaradia. Ianao ve mpanaradia? Afaka ny ho mpanaradia ianao. Toy izay fotoanantsika ary. Niaraka tamin'ny fifaliana ilay Franco, ho manaraka indray. Mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika rehetrarehetra indray, tafahoana somatsara amin'ity sabata ity. Miaraba anao, miaraba ny tsirairay avy izay manaraka izao fiarahantsika mandinika ny lesona sekoly sabata izao. Lesona fahaenina mitondra ny lohateny hoe ny fanatitra, mbola ao anatin'ny tontolo-kevitra mikasika ny hoe ny fomba fandiniana ny faminaniana ao amin'ny Baiboly isika ankehitriny. Mialohan'ny andinitsika rahantsika mianatra dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay no fotoana izay omenao anay ankehitriny ahafahana indray miara-mianatra ny teninao amin'izao sabata izao. Mamela Tompo ny elokay ary mamindra fo aminay. Mpanota tsy mendrika izahay, kanefa indro mangataka aminao mba hanadio anay satria ianao no mpamonjy anay. Ankehitriny raha andinika ny teninao zay dia ny fanenao masina ny mba ho arotsaka ao aminay tsirairay avy, anazava sy ampianatra anay ny teninao. Dia mba hitondra fitahiana ho anay ny izao dinidinika izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana isany, ny andinina tao tadidina dia izay voasoratra amin'ny bokin'ny mpamin'ny Apokalipsy 5:5 manao hoe: ary ny hira firamba-vao izy ka nanao hoe, ianao no mendrika haka ny boky sy hamano tombo-kasiny fa voavono ianao, ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny ary ny olona sy ny firenena rehetra. Ry mpiara-midinika namana, indray mandeha Jaona dia nahita an Jesosy ka dia nanatona azy ary niteny nanao hoe, indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manahitra ny fahotana izao tontolo izao. Manambara mazava ny amin'ny biby atao fanatitra latsa-drà, izany hika manondro an Jesosy nataon'ny Jaona izany. Eto mantsy hita mihitsy manondro ny sorona nataon'i Jesosy tamin'ny fahafatesany izany tenin'ny Jaona izany. Amin'ity androany ity, ny lohaten'ny dindinika fanaovantsika dia hoe ny amikasika ny amin'ny fanatitra, fa inona tokoa moa ny hoe fanatitra? Ny fanatitra dia midika hoe fanomezana. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy 20:20-30 dia milaza mihitsy izy hoe fanomezana masina izany. Kanefa ny fanomezana rehetra dia tsy voatery ho fanatitra avokoa akory.
Amin'nkapobeny a dia misy karazana fanatitra telo no hita amin'ny soratra masina. Voalohany a dia ny fanatitra izay atao amin'ny altara, misy raha milatsaka ary misy fandoroana izay tanterahana. Ny faharoa dia ireo adidy masina izay atao amin'Andriamanitra toy ny hoe ny famerenanao, ny ampafolony ho an'Andriamanitra, ny satabokatra, ny voaloham-bokatra. Ary ny fahatelo, ny karazana fanatitra fahatelo dia ny zavatra hafa izay atao fanomezana ho an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ny fanomezana, ny fanatitra zany dia atao hoe fanomezana masina sarobidy. Ao amin'ny Genesis 4 no ahitantsika tantara fanatitra voalohany izay nisy teto amin'ity tany ity, dia ny tantaran'ny fanatitra izay nataon'ny Kaina sy Abela. Fanatitra izay nataon'ny Kaina sy Abela. Zao no voalaza mantsy eo amin'ny andininy faharoa. Ary niteraka ny Abela rahalany koa izy. Ary Abela dia mpiasa mpiandrondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah. Fa nitondrany Abela kosa ny voaloham-terak'ondriny dia izay matavy. Fa Jehovah nankasitraka any Abela mba amin'ny fanatiny. Re mpiara-mianatra namana isany, misy zany fanatitra izay ankasitran'Andriamanitra. Fa misy kosa fanatitra izay tsy ankasitran'Andriamanitra. Hitantsika tsara ny zavatra nitranga teto. Fa ny an'i Kaina dia tsy nankasitrahana satria nanao izay tiany i Kaina teo amin'ny fiainany, teo amin'ny fanatitra izay natao. Izay very fa mety no nanaovany fomafomba nentin'ny niatrika teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Azo lazaina ho nanelingelilany Kaina ny fandaminana izay napetrak'Andriamanitra. Toy ny hoe manakana azy tsy hanao izay tiany. Fa ny Abela kosa nafinaritra. Fa ny fanatitra nangatan'Andriamanitra mihitsy no nataon'ny Abela. Fanatitra izay mampiseho mazava ny teny fikasan'Andriamanitra momba n'ilay misy io avy. Dia ilay zanak'ondry izay manondro ny asa-pamonjena ataon'i Kristy. Ao amin'ny Isaia mpaminany dia ahitantsika trangan-javatra anankiray. Hoe manaroviana tokoa zany ny fanatitra ataoko, ny fanatitra ataonao, fanatitra ataontsika no ankasitrahana tahaka ny fankasitrahana ny fanatitra ataon'ny Abela. Ary rehefa manahoana kosa indray no tsy ankasitrahana tahaka ny fanatitra izay nataon'ny Kaina. Mampatahotra zany. Nefa ny faniritsika dia ny fanatitra izay ataonao dia ankasitran'Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia 1 dia misy toe-javatra mampalahelo hitantsika ato. Zao no fanambaran'ny ten'Andriamanitra amin'ny 2:2. Manenesa ry lanitra ary mianoro tany, fa Jehovah no miteny hoe efa nitaiza nahalehibe zaza kanjo niodina tamiko ireo. Ny omby malala ny tompony, ny borety ny finanam-bilon'ny tompony, fa ny Israely tsy malala ny oloko, tsy malala ny oloko tsy misaina. Dia hoy ny fanambarana indrisy firenena mpanota olona mavesakiloka, taranaka mpanao ratsy. Ary izao ihany mbola toy eo ambany eo, hatramin'ny fala aty ka hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary. Feno faharatsiana ny vahoakan'Andriamanitra. Nefa zavatra mitranga dia miseho eo anatrehan'Andriamanitra izy ireo. Zao no voalaza eo amin'ny 2:12. Hoy izy hoe, raha avy miseho anatrehako ianareo, iza moa no hitady anareo hanitsakitsaka ny kianjako? Aza mitondra fanatim-poana intsony, fofona fahavetavetana amiko izany. Mampalahelo fa toy ny hoe zary endrika ivelany ny fomba fanarahana an'Andriamanitra tamin'ny andron'ny mpaminany Isaia. Nefa indreo manatona an'Andriamanitra ihany, fa feno faharatsiana nefa. Dia hoy Jehovah, fanatim-poana no ataonareo. Miseho eto anatrehako ianareo kanefa fanatim-poana eo imasoko izany. Fa inona kosa ary no ankasitrahan'Andriamanitra? Ao amin'ny Isaia 4:5 ka ny 7 sy ny manaraka. Hoy izy hoe, dia hoentiko any an-tendrombohitra masina ka ampifaliako ao an-trano fivavahana,
ny fanatitra odorana sy ny fanatitra falatsadra dia akasitrahana eo ambonin'ny altarako hoy Jehova. Roviana no akasitrahana izany. Dia zao voalaza eo amin'ny 9 manao hoe ny ava firenena izay efa manaiky an Jehova mba hanompo azy. Ny voalohany zany dia manaiky an Jehova ianao ary vonina hanompo azy. Dia zao koa ny toy sy ho tia ny anaran Jehova ho mpanompo. Tia voalohany manaiky an Jehova, manompo an Jehova, tia ny anarany. Dia zao ny toy dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy tsy ho masina sady mitana ny fanekeko. Zany no akasitrahana ho Jehova, olona vonina anaiky an'Andriamanitra. Re mpiara-midinika namana, nazava tamin'ny Abela ny foto-kevitra lehibe momba ny fanavotana, ka natsiaro ny teniny mpanota izy, ka natsinjo ny fahamelohany sy ny fahafatesana izay tambony izay mampisaraka azy tamin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, andeha ho saintsaintsika isan'andro isan'andro ny fanatitra nataony Abela ka nakasitrahan'Andriamanitra. Zao no voalaza ao amin'ny Hebreo 10. Hebreo 10 ka ny 9 sy ny manaraka. Hoy ny voalazan'ny Hebreo 10 ka ny 9 sy ny 14. Fa amin'ireo dia misy fahatsiarovana ny ota isan-taona, fa tsy mahisitra ny ota ny rany ombilà sy ny rany osilà. Fantatsika tsara fa fahafatesana no tambony ota. Zany hoe tsy maintsy misy fahafatesana izany. Ry mpiara-midinika namana, betsaka ny olona ny somary nanakina ny rafi-pisoronana sy ny mombamomba azy tamin'ny testamenta taloha, satria nolazain'izy ireo fa fanao tsy fahatrovana masika tsy ara-drary ny famonoana biby. Kanefa tiako ny ilaza aminao fa maty tamin'ny fomba tsy mifaditrovana feno fahasiahana tsy ara-jarina an'ireo Kristy ilay tsy manatsiny, kanefa maty ho ahy sy ho anao, maty ho an'ny olomeloka. Izany no tsy maintsy natao mba hamahana ny olona ny fahotana, tsy maintsy maty Jesosy, ary ny fahafatesan'i Jesosy ry mpiara-midinika namana no tondrony reny sorona rehetrarehetra ireny. Hitantsika amin'ny fanambarana teo fa ny ran'ny ombilà sy ny ran'ny osilà tsy mahisitra ny ota akory. Ko nahoana ary no natao zany tamin'izany fotoana izany? Ny antony nanaovana azy dia zao: finoana lay izy, tandindo n'ilay zanak'ondro avy ireo biby natao fanatitra ireo. Sy ilay rany biby akory mahisitra ny fahotana, fa ny finoana fa isy ny ray andro any ilay zanak'ondro tsy misy kilematena izy anaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Tandindo ny zanak'ondro ireo biby atao fanatitra ireo. Natao anehoana ilay zanak'ondron'Andriamanitra atao fanatitra ho fanavotana antsika tsirairay avy. Finoana ry mpiara-midinika namana no nanaovana an'izany. Ireo biby izay novonoana tamin'izany fotoana izany no atao hoe tandindona, fa Jesosy no tena izy. Ka rehefa tena tonga Jesosy, ilay tena fanatitra, dia tsy nisy nialana azy intsony, tsy misy vidiny intsony ireo fanatitra biby isan-karazany ireo. Ary fantatsika tsara amin'ny filazantsara Marka 5:10, filazantsara Marka 5:10, dia zao ny fanambarana soratra masina amin'ny Marka 5:10, satria fantatsika tsara fa raha mifono mbola tity an-tany Jesosy ene, dia mbola nisy zany biby novonoana atao fanatitra izany. Eny fa na dia atao hoe teo amin'ny fotoana nanomboana Jesosy tamin'ny hazo fijaliana aza, ireo mpisoratra dia mbola nieritreritra ny nanao an'izany tao anatin'ny fisoronana. Kanefa inona ny zavatra nitranga? Zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra 7:30 amin'ny Marka 5:10 manao hoe: ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery ka afaka ny ainy. Maty Jesosy. Fa inona kosa no nitranga teo amin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy? Amin'ny 9:30. Ary nefitra lamba atao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Ny dikan'izany dia zao: rava ny efitra mampisaraka ny efitra masina indrindra sy ny efitra masina. Ny dikan'izany dia zao: foana teo tanteraka le fanaovana fanatitra biby tamin'ny andro zanak'Israely
satria zao Jesosy no ilay tena fanatitra, Jesosy no ilay tena zanak'ondron'Andriamanitra. Tsy nilaina ntsony tanindona rehefa teo le tena izy tanteraka Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny fanatitra le fanomezana sarobidy nomen'Andriamanitra izao tontolo izao mba hamonjena antsika. Ny bokin'ny apokalipsy ihany koa dia milaza tsy latsaka ny 30 ny milaza ny amin'ny Jesosy ho zanak'ondry. Hatrany mpiandohan'ny drafim-panavotana dia nataony vahoakan'Andriamanitra ho tandindony misy ho avy ilay zanak'ondry. Fatatsika tsara fa na dia Abela aza dia naneho an'izany tamin'ny fanatitra nataony. Ireo vahoakan'Andriamanitra niala tany Egipta dia naneho an'izany satria nasaina namony zanak'ondry iray taona natao fanatitra izy ireo mba hanehoana an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema ho avy hitondra fanavotana ho azy ireo. Nisaintsainany amin'izany zavatra nitranga izany Petera ka taona maro taorianany nahafatesan'i Jesosy nitsanganany tamin'ny maty ary niakarana kany an-danitra dia niteny tahaka an'izao Petera amin'ny Petera voalohany toko voalohany 9:27 manao hoe fa fantatrareo fa zavatra tsy mety ho simba tahaka ny volafotsy sy volamena no nanavotana anareo amin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny netrin-drazana fa ny rasoan'i Kristy toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipendina. Ry mpiara-midinika namana, Kristy lay Adama farany, Kristy lay olombelona nahatanteraka ny fahamasina takian'Andriamanitra mba hamonjena izao tontolo izao. Kristy lay nombona tamin'ny Paska, Kristy lay zanak'ondry tena izy. Nasehon'i Jesosy teo amin'ny fiainany zany, nasehon'i Jesosy teo amin'ny fitondrantenany zany, nasehon'i Jesosy teo amin'ny fampianarany zany, satria alohan'ny anaovana fanatitra biby anankiray dia tsy maintsy diniany rehetra aloha le biby sao dia misy kilema. Jesosy naneho an'izany teo amin'ny fiainany ary resy lahatra ny rehetra fa indro no zanak'ondrin'Andriamanitra ary na injaonina aza dia sany teny indro no zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Io no mpamonjy antsika, Jesosy no tompontsika. Indro Jesosy tao amin'ny tempoly fonisy ity amin'ity tany ity. Fantatsika tsara fa tao Silo no voatantara voalohany amin'ny fanampom-pivavahana ato tao amin'ny tempoly. Ary ny tempoly dia fantatsika tsara fa natao hitehirizana ny fiaran'ny fanekena. Tiako ny ampahatsiahy antsika mandrakariva fa tian'Andriamanitra verina amin'ny laoniny tahaka ny fahiny ny fifandraisantsika aminy. Ka dia nasain'Andriamanitra nanangana tempoly ireo vahoakany mba hitoerana. Ary zay nahatonga an'i Davida teny manao hoe fa izao kosa no ny haben'ny famondram-ponao dia hiditra ao an-tranonao, iankohaka manatrika ny lampanao masina amin'ny fatahorana anao aho. Zany ny fanapahan-kevitra andraisin'i Davida. Ny olona miditra ao amin'ny tranon'Andriamanitra dia miditra ao iankohaka amin'ny fatahorana n'Andriamanitra. Misy mantsy tsy izany. Ingany mba tsy ho isika izany. Isika raha manatona n'Andriamanitra dia vonona ny ankohaka ary amin'ny fatahorana tanterana izany. Rehefa notokanana ny tempoly voalohany teto an-tany tamin'ny andron'i Solomona dia hitantsika tsara fa nameno ny tempoly iny voninahitra ny fanatrian'Andriamanitra. Fa rehefa tonga kosa avy any amin'ny fahababoana tany Babilôna ny vahoakan'Andriamanitra ka nanangana indray ny tempoly faharoa ka notokanana izany dia voalaza fa tsy teo ny fanatrian'Andriamanitra. Inona ny antony? Satria le tempoly voalohany tamin'ny andron'i Solomona tao ny fiara faneken'i Jehovah. Fa le faharoa kosa tsy tao izany. Kanefa na izany na tsy izany aza dia izao ny fanambarana nambaran'ny mpaminany Hagai. Izao ny fanambarana izay nambaran'ny mpaminany Hagai. Hagai toko faharoa ka ny andininy Hagai toko faharoa ka ho vakiantsika ny andininy fa 7. Hoy izy hoe ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha, hoy Jehovah tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana, hoy Jehovah tompony maro. Ny voninahitr'Andriamanitra ozy dia iseho lehibe lavitra noho ny tamin'ny voalohany aza. Amin'ny fomba ahoana no tanteraka an'izany. Dia izao ny voalaza amin'ny andininy 7.
ary ampiororoko kokoa ny firenena rehetra ka ho avy izay ireny ny firenena rehetra ary ho fenoko voninahitra ity trano ity ho Jehovah tompony maro. Iza no avy? Izay ireny ny firenena rehetra. Iza no ireny firenena rehetra? Rehefa tonga eo ilay ireny firenena rehetra ny fanatrehany dia eo ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy iza ilay ireny firenena rehetra fa Jesosy. Jesosy ilay ireny firenena rehetra ary mba iriko ihany koa mba Jesosy ihany koa no ireny ny fianakavianao ny ankohonany tsirairay avy. Ary fantatsika tsara fa tsy nentin'Andriamanitra akany aminy isika fa izy no nidina nakaty amintsika, nidina anakeo amin'izay toerana misy atsika Andriamanitra ka nomeny atsika ilay fanomezana, ilay fanatitra Jesosy Kristy. Ary zao no voalaza amin'ny filazantsara matitiko voalohany 17 manao hoe indro ny Virjina itoejazaka iteraka zazalahy ary ny anarana ataon'olo Emmanuel, zany hoe rahatika amintsika Andriamanitra. Amin'tika teny hafa izy dia manao hoe Andriamanitra momba antsika. Iriko dia zao mba ao amin'ny tokantrano misy anao ny fanatrehan'Andriamanitra. Saintsaino ary amin'ny androany ity ny hevitry ny hoe nidina ilay mpahary, nidina ilay mpahary zao tontolo zao ary tsy vitany hoe niara-ny aina tamintsika fotsiny fa maty izy. Mahafinaritra mandinika an'izany. Tsy za no naka maty fa Jesosy no nisolo ny toerako ary zay no natonga an'izao ny lazo indro ny zanak'Andriamanitra zay anaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Amaranantsika azy ary dia toe-javatra anankiray izay mampieritreritra kely eto. Mpaminany telo no nahita napahitana ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia mpaminany Ezekela, ny mpaminany Isaia ary ny apôstôly Jaona. Ny mpaminany Ezekela dia zao nampahitana fotsiny tahaka an'izao ny endriky ny taben'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary natsapa zany izy ka nahafantatra ihany koa fa masina Jehovah Andriamanitra. Fa ny mpaminany Isaia dia nampahitana ary nandre ihany koa ny fihiran'ireo anjely masina nika teo anatrehan'Andriamanitra ary na izy aza dia nanjary nanolotena teo anatrehan'Andriamanitra. Ina moa zavatra nitranga ao amin'ny Isaia 1. Isaia 1 no ahitantsika ny tantara. Isaia 1 dia zao no voalaza hoe rehefa nahita ny seza fiandriana no 1 ny mpaminany Isaia dia nahita ihany koa ny reo serafima zay ny hira. Ny dikany hoe serafima dia ny dika dia hoe mamiratra, mazava, manjelanjela ny dikany hoe serafima. Dia nanandratra ny feony ireo ka nanao hoe masina Jehovah tompony maro. Teo ny fanatrehan'Andriamanitra ary dia gaga ny mpaminany Isaia dia natsapa ny tenany izy rehefa nahita ny famasinan'Andriamanitra manao hoe lozako maty afa-fy lehilahy maloto molotra sady ato amin'ny firenena maloto molotra no hitoerako. Tamin'izay nefa indro Andriamanitra nanatona azy ka nalainy teo amin'ny tandro avy teo amin'ny altara, nalainy vainafo ary nateny teo amin'ny vavany mpaminany Isaia ka niteny manao hoe indro efa nitehaka molotra aho io ka dia afaka ny eloko aho ary voavela ny fahotanao. Tiako tsapanao androany ny fanatrehan'Andriamanitra ary tiako tsapanao androany fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra dia mamela ny fahotako sy ny fahotanao. Ary no vita izay toe-javatra izay dia nanapa-kevitra mpaminany Isaia rehefa nandreny teny iza no irahiko io ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho. Izay rehetrarehetra matsapa fa voavela eloko ary mpiara-midinika namana dia vonona ny andeha inty aho irao aho. Ny apôstôly Jaona ihany koa dia nampahitan'Andriamanitra ny seza fiandrianany ao amin'ny Apokalipsy 1 sy ny 5 no nahitantsika an'izany. Tamin'ity toe-javatra indray dia nampahitana ary nitomany Jaona. Iza re Jesosy? Iza no afaka hanokatra io boky io? Satria nisy anjely nitana boky teny am-pelantanany. Tsy misy. Kanefa atao anatin'izany toe-javatra izany no nampahirezin'Andriamanitra ny Jaona ao amin'ny 5 toko 5 manao hoe ary ny anankiray tamin'ny olona no tamiko hoe aza mitomany
indro ny lioana avy amin'ny fireneny Joda dia ny silofony Davida no efa naresy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kase. Ary mpiara-midinika namana, Jesosy ilay fanaritra no efa naresy ho aho sy ho anao. Jesosy ilay efa naresy ary manome antoka fa izy rehetra manaiky azy ho tompo sy mpamonjy dia afaka ny andresy. Amaranantsika azy ary dia tiako no hisarika ny sainao fa zavatra roa aloha no tokony hambarany azy fijaliana amintsika. Ny voalohany, ny azy fijaliana dia milaza amintsika ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika ka namoizany ny ainy ho anao. Ary ny faharoa, ny azy fijaliana dia maneho amintsika ny ara-tsiny fahotana sy ny fahalavoantsika. Ary ireo anton-javatra anankiroa ireo dia mitarika antsika maka hoe andeha ho eo amin'ny Jesosy. Eo amin'ny Jesosy no misy famonjena ho antsika tsirairay avy. Ny tompony hombanao ka ilay fanatitra, ilay fanomezana sarobidi men'Andriamanitra antsika dia hitondra antsika kosa ho amin'ny famonjena izany. Ka ny tompony hombanao ka ny fahatsapanao an'izany dia miaraka miombom-peo amin'ireo anjely isika, araka ny andininy fototra ny resantsika manao hoe ary nihira firaham-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika aka ny boky sy hamany tombo-kase fa voavono ianao. Ary ny rahanao no nanavotanao an'Andriamanitra olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona rehetra ary ny firenena rehetra. Ny tompony hombanao ka ny fanatitra izay nataon'i Jesosy, ilay fanomezana men'Andriamanitra ane dia ho raisiko, ho raisinao ka hitondra antsika ho amin'ny famonjena mandrakizay. Andeha hivavaka isika ary amaranantsika izao tinikinika izao. Andriamanitra rainay io, misaotranao zahay noho ny fotoana sarobidy nahafahanay niaraka nandinika ny amin'ny teninao. Ka ny anaranay ny amin'ny fanatitra, ilay fanomezana sarobidy nomenao an'izao taranaka lavo izao dia Jesosy izany. Irinay ny fanatrehanao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Ary irinay mihitsy aza ianao mihitsy no tompo sy mpamonjy anay. Mitahiry reto mpiara-mianatra amiko reto Andriamanitra, aoka andray fanapa-kevitra izahay androany, aoka izay samy miombo-kevitra androany fa ianao ihany no fikirinay. Dia apetraka am-pelantananao ary ny tontolo ny sabata izay mbola omenao anay, tantano izahay, aza mafoy tompo na masaraka anay. Minara Kristina angatana ny vavaka. Amen. Mianatra eo an-tongotrao